mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Miarabasika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity an'io ity ka dia manasa antsika tsirairay avy anaraka izany hatramin'ny farany izara ho an'ny hafa ihany koa mba tsy ho haijanona ao amintsika rery any ny fahalalana ny ten'Andriamanitra. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona ny io dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara izay an-danitra mbola misaotra anao izahay fa mbola nomenao izao fotoana izay indray ahafahanay mandray ny hery rehetra avy aminao. Tompo, sokafo ny foamam-pananay ary aoka ianao rery no anjaka eo amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe fialofana amin'ny fahoriana ny Tompo. Mahakasika ny bokin'ny Salamo ihany no hodinentsika ary milaza ny fotoan-tsarotra ihany koa ny mpanao salamo. Tojo fahoriana isan-karazany mpanao salamo ary ao anatin'izany dia miverina amin'ny Tompo izy izay fialofana amin'ny fahoriana rehetra. Ny fahatokiana dia safidy niniana hanaiky ny mahatompon'Andriamanitra ny fiainan'ny tena amin'ny toe-javatra rehetra mihitsy. Raha tsy miasa ao anatin'ny fahoriana ny fitokisana dia tsy asa n'aiza n'aiza mihitsy izany. Ny fanambaran'ny mpanao salamo manao hoe izaho ilazan'i Jehovah hoe fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy, Andriamanitro izy no itokiako. Dia avy amin'ny zavatra niainany taloha niaraka tamin'Andriamanitra, ankehitriny dia manatanjaka ny finoany amin'ny ho avy izy, miantso an'Andriamanitra hoe avo indrindra sy tsy tompo mpanao salamo ary mitadidy ny fahalebiazan'Andriamanitra. Laza koa ny mpanao salamo ny amin'ny filaminan'ny olona anankiray ao amin'Andriamanitra, ilazany hoe fialofana ozy izy, alokaloka zany fialofana, elatra pinga toerana fonenana ireo sary ireo dia maneho fialofana azo antoka ao amin'ny kolotsaina ny mpanao salamo. Tsy mila mieritreritra afa-tsy ny afahana tsy zaka amin'ny hafanana izay tsy zaka amin'ny masoandro any amin'ny faritra io ny olona anankiray mba hankasitrahan'ny aloka na atsiarovany ihany koa ny andro ny ahy tamin'ny tantaran'ny Israely mba hanome lanja ny fiarovana izay omen'ny ampinga na ny fiarovana izay hiala amin'ny fahafatesana. Raha mamaky ny salamo 7:10 isika dia sy ny Matio 3:30 dia misy sary izay ampiasaina eo ary mifandray tokoa. Ny iray amin'ireo fanoharana tena akaiky indrindra dia ilay milazany hoe eo ambanin'ny aloky ny elatra ao izy. Dia ity fanoharana ity dia miteraka fampiononana sy fanomezan-toko ny amin'ny filazana ny fiarovana andreny voronena ary hoarina amin'ny voromahery miaro ny amin'ny zanany ny amin'ny elany Kristy. Arovany tokoa isika tsy tiany ho very, tsy tiany ho simba, tsy tiany ho faty, tahaka ny renina koa miaro ny zanany eo ambanin'ny elany dia tahaka izany ihany koa ny arovan'i Kristy anao eo ambanin'ny elany, eo ambanin'ny fiahiny, ny eo ambanin'ny kotro-baratra, eo ambanin'ny orana, eo ambanin'ny afo. Aza manafa tsy mba manary anao Kristy. Raha mitoetra eo amin'ny mandrakariva ianao, ny any angatahany dia mametraka ny fitokianao rehetra tahaka ny nametrahan'ireto mpanao salamo ny fitokian'ireo ihany koa eo amin'ny Kristy ireny ihany. Aleo mitoky amin'Andriamanitra toy izay mitoky amin'ny olona. Aleo mitoky amin'Andriamanitra toy izay mitoky amin'ny fitondram-panjakana. Aleo mitoky amin'Andriamanitra toy izay mitoky amin'ny firenena satria izy dia tsy mba miova omaly anio ary mandrakizay. Amen. Leranay tsara indrindra mbola misaotra anao izahay noho ny amin'ny fampanantenana izay omenao anay mandrakariva. Misaotra satria tsy mba miova tokoa ianao, misaotra ny amin'ny fitiavanao. Mangataka aminao izay mba ampianarinao hifahatra ka hanana fahatokiana amin'ny fahafenony ny amin'ny fanarahananao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro.